mikasika ny orinasa AAA izay niteraka resabe tato ato kosa no anoizatsika ny vaovao amin'ity alina ity. Mikasika ny fiatoan'ny mpiasan'ny AAA amin'ny asany dia nanambarany solombavam-bahoaka Anitra Razafimana-Tsoa androany fa misy ambadika politika ireny zavatra ireny. Tokony hojerena hoy izy ny fiainam-bahoaka dia lamina ny politika kosa ny resaka politika. Fanampanazavana. Interministériel io décision politique io tsy ministre ray no mamoaka an'io fa fitondram-panjakana manontolo satria everina ary fantatray misy namana ihany koa izay ministre ao anatin'ireo gouvernementareo no niteny fantatry tsara iza le ministre niteny iza firy niteny hoe akatony io orinasa AAA io fa io ny financement amin'ny campagne électorale amin'ny président Ravalomanana ary ireo ihany koa fitaovana hoentiny mampandresy amin'ny fotoana ny fifidianana dia izay décision izay no niraisina fa fasady daholo izao zavatra rehetrarehetra atao hoe décision interministérielle de suspension d'activité natao nefa fermeture voalaika renforcement na fermeture na orinasa tsy firarahina ny lalàna misy dia averiko tsara eto hoe rehefa arrêté ministère décret arrêté interministériel na décret zavatra ohatran'izany misy ny fampahalalana aloha fa tsy tonga dia hoe manatanteraka fotsiny koa